atolotry ny radio madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Harena Nihoson-drà Tantara mitoy nosoratany Jery Manuela. Mpilalao Nihony, Daniela, Sophie, Alain, Mamy. teknisianina Erzonna Randimby Arvelo, mpanatotosa Niony Ramana Misato. De zao ve nareo vao miditra amin'ny birao ry Liza amin'ny 12 atoandro. Ny asa nefa ato efa mila ifanisan'ny volon-doha mihitsy. io ndraiky ady Zay foana veranga misolo ny asa anareo aza mora tezitra moa mba ilaina fandehandehanana koa nge ty asantsika ty fa tsy hoe hiboka lava ato anatin'ity birao ty ino zao zavatra hitanao ato ka ny asanao nefa detektiva nampitsongo ty ka ianao nandehandeha io ary zao inona ny vaovao hitanao tany nisy tamin'ireo olona tadiavintsika ve hitanao sa ray tamin'izay mpanorona na mpivarotro-ngony de manao atsy miasa mihitsy ianao tirikady hita fa zany jereo io jereo io miprofo fa ny asa vokatry mifandehandehanako tany io gazety ve ie samba tiana dala tena fotsiny ary ianao raha resaka ny gazety ny entina mihetsika aza manao an'izany ianao fa misy ilana azy mihitsy ane lo raha mbovaovoaka ny gazety avy tamin'ireny ihany ane nazahoantsika le mpanafinetana efa ela teny andravoanginy eny sy tsy laviko ange zany saingy tsy de matetika akory no ahitana tranga toy ireny rehefa milamina ianao de vakio gazety io mety alinanao ihany angambany io vakio any rehefa milamina ianao sehe apetrao eo aloha de aleo aloha andinika ny reto dossier reto ka mety efa tsy tokony ho ato amintsika ntsony angamba ny sasany amin'reto efa tokony ho any amin'ny polisy sy ny tribonaly de andrasana aloha solakanjo kely de ho avy eo nampy anao moa zany iziko mbola andeha ilozanao isolo akanjo indray fa impiry misolo akanjo ary nareo atony isan'andro fa inao re zany fa niasa vita fotsiny ny fantatrao ka mandany andro fotsiny ko ao zao de tsy maintsy andany hatramin'ny atsasakadiny indray vo ivoaka ao vetivety fotsiny trikady zay fa lasa aloha ka fa mba inona tokoa ary zany vaovao lazain'ny Liza efa mahaliana ao ato anatin'ity gazety ity zany aleo hoe hotopazana maso kely ty araky ny efa nitaterina taminareo teto tamin'ny laharan-gazety alohan'izao de sarona tamin'ny alalan'ireo pitsikilo miafina le vehivavy lehibe reny be ny mpanao kolikoly sy ny velona tamin'ny fanambakamba-hoaka tany amin'ny faritry tolongoiny iny nambaranay tamin'izay fa maty nandoro tena tao an-tranony izy ny andro nahatratrarana azy ankehitriny anefa de ahoana ny voatra be indray iny raha iny ka resiosio zao fa mbola anoany ihany reo mpiara miombonantoka taminy ary mbola manohy miafina ny asany ihany izy ireo hatramin'izao tatoato zao de renay fa trano sy tanin'olona maromaro indray ny voasolokony sady nalainy ankiriny mariany etona fa mampiasa herin'ny maizina sy fanafody gasy isan-karazany zareo amin'izany mba hampangina ny vavan'ny olona raha misy mitady hanohatra ahoana koa tovovavy maro no ampiasain'izy ireo ao mba hisintonana olona mitaraina noho izany asa ratsy zany ny mponina ny toerana ka manaitra ny sain'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny tompoko hitanao ary zany haika ianao mba liana amin'le gazety neto keny mbola misy ihany zany farasisana veran-dramatoy iny tamin'iny toerana iny zany sady tsy izy rery kory nikotrika an'ireny zavatra ireny zany de tsy maintsy mbola anoany tokoa mpiara-dia taminy saingy fetsy ka nahay ny afina ary no ny hita ny fananginginy indray iny de zao izy mipongatra io indray fa naharaisantsika fitaranana tokoa aloha ty raharaha ty saingy tsy de mbola nahalalinina fotsiny ka hoana sa mbola vela ihany aloha tsy maintsy atao faran'izay angena mihitsy ny amin'ity raharaha ty aleo indray aloha ny hafa mba mpandeferina kely aleo ty ho raisitsika indray aloha eny ary ka raha oviana ary tsika ny anomboka tsy andrasana ela fa tonga de raha ampitso ihany hikarakara ny atota taratasy rehetra zao de manomboka sika
ka hoana sehoana daholo amin'izay zany ny ataontsika fa efa voreto daholo tsika izao ko raha ny tokony ho izy aloha ry liza dia tokony hamakafaka tsara reto atota taratasy eto anatrehetsika reto aloha sika izao ka avy amin'ny alalan'izy reto a sy izay voalazan'ny gazety no hanomboantsika ny fanadihatiana vaovao indray fa hono aloha e mba fantatrao moa fa tsy mahita amin'izao fotsiny le trano le vehivavy iny fa nisy nandoro ahoana koa moa no hafantaranao an'izany e han sa efa lasa mpiain'ny telefônina vava koa ty ianao azao fotsiny lazaiko anao ry kady tsy mandehandeha fotsiny ane za fa mba mikary vaovao koa e eno ahy dia tantarao daholo ary aloha ny vaovaovao anginao mahakasika an'iny raha iny e avy eo tsika vao mampitovy azy amin'izay voalaza tato anatin'le dossier zao ary ka eno tsara e mihaino anao ary tamin'ny alan'le fa 5 septambra tamin'le fotoana nanafitsika ny trano le vehivavy relobe mpanao kolokolo sy mpanambaka vahoaka tamin'ny faritra iny eny e tadidiko izany fa nytiako ho fantatra dia hoe ahoana ary nilazanao fa nisy nandoro iny trano iny fa tsy mahay fotsiny ohatran'izao aoka ho fantatrao fa efa misy fitanana nitsoratra avy tamin'ny zandary tany an-tanàna tonga taty amintsika mikasika an'iny aitrano iny ary fantatrao tsara izay voalaza tao anatiny le milaza hoe famonoany tena nataon'le ramatoa satria nalefa ny gazy tao an-trano rehefa fatany fa hotratra izy dia nasiany afo avy eo mba mahay azy niaraka tamin'ny trano zany tokoa ka ahoana indray ary mahatonga anareo ilaza fa tsy izy velovelony nanao an'izany fa nisy nandoro mihitsy ny trano e nisy fotoana ihany ny aya hoe mety ho marina izany voalazanao zany nalalaka be mihitsy anie ny tany ambavady satria efa laza avokoa mimpiambina dia nazava ho azy fa afaka niditra tao daholo zany izay te hiditra rehetra le raha matobe nefa tamin'io andro io dia tao ambony tao ka raha niditra tao ve ozy ianao dia tsy ho fantany ary raha olona andoro azy aman-trano zany ve dia tsy nahavita ny antso vonjeo akory izy farafaratsy ny talohany nahafatesiny ka mety olona fantany ihany ingeny navanina an'izany loza zany trikady satria nahoana mety olona hoe teo ambany fifehezany ihany no navanina n'iny loza iny satria mety hoe efa nankalan-dramatoa be hatramin'izay le olona nefa tsy afananoatra dia nararotiny iny toe-javatra iny mba hanaovany valifatiny ohatra na koa hoe efa nanarotana mihitsy asa aloha e ka tsy tsara ve moa raha izany fa mifanohatra amin'izay ny any ahiako mifanohitra amin'izany ahoany ohatra hoe izy indray ny te hisolo ny toeran-dramatoa be dia nararotiny ny toe-javatra iny mba hamonona azy tanteraka mba andimbiasany azy moramora ty aoriny eny mety ho zava-nisy koa aloha zany saingy amin'ny fomba ahoana moa ny azahoantsika manam-pirofo an'izany sady iza koa io olonora misy ka mbola fanontaniana mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany aloha hatramin'izao fa ny manatombotra akaiky an'ity raharaha ty aloha zao ny vahaolana akaiky indrindra dia tokony hidina indray zany tsika raha ny hevitrao zany dia zany tokoa ka ahoana mazoto ianao mazoto ka eny ara dia efa miomany ianao zany fa mety ho tampotampoka ny andehanantsika vonina mandrakariva fa miandranao fotsiny sisy tonga eto tolongona indray sika ty tao manofy mahita n'ity tanàny ity asala amin'ny hoe voamaly reny ny zavatra ny seho rehetra teto ny adiny fanatrehana ny fangalam-pihererany vodivonio sy ny fanenjena tena nelakelan-trano rehetra te rako mahalasa vonany ka ho avy indray ary izy tiako sady asa na ho mafy na ho mora noho n'le teo iny fa hony tokoa inona ho any na tonga anao hiditra mitony asana mpitsongy ty itony kanefa matetika dia tsy mba tia antony zany mihitsy nareo vehivavy ay ianao tiako marina zany ve no natongavany ety sa hiasa ry kady saly eo mba asiana fialam-bony kely aloha ry liza alohan'ny tena hiatrihana ny ady mamay ay raha izany ary ny tianao fantatra dia tsotra mbola zaza dia efa tia manao fangalam-piery mahavatra miaraka amin'ireny ankizy lahy kely ireny mihitsy aza le manao bandsirol dia zay aiza dia zay fotsiny ve fanga zay fotsiny mbola mitolava be zany raha mbola te hiaino ianao ka tohizo ary miaino anao ange ay dia nanao fangalam-piery oa zahay dia nanao ka nanao dia rehefa tsy hita tarakorangahy ianao dia ajanony any toa za indray no ampiresahanao eto fotsiny nanao ka ianao ihany ingeny laza teo hoe tokony asiana fialam-boly kely aloha noho ny manao indray dia toatra ny sosotry tianaoko tsy zany angeny zavatra tiako lazainao nahatonga anao lasa mpitsongodiny tiako tantarainao ka efa zany dia inona indray ary notantaraiko anao io efa manomboka mazava aloha tia ny andro ka ahoana inona amin'izay zany no tokony ataontsika aleo aloha sika hisakafo maraina kely ry liza efa tena refina mihitsy koa zany natotototony fiara-mandrakalina iny sady hitsy akaikitsy koa ohatra misy trano fisakafoana
andao ary de ahoana nefa ny fiara sa aveleo avelao eo io e iza koa moa sahaka an'io eo sady tsika koa moa tsy andeha lavitra e etsy akaiky kely etsy any ange ary sandao amin'izay andao ary dry oay tombola le tovolahy hitako tery ihany ty izany ay zany riza io e io fa tafiditra alohantsika eo anatin'io gargoty io mbola nijanona tao anaty fiara ary sika de efa hitako ny odiody sy mivezivezy teo foana io a de io indray izy io izy zao ny tafiditra alohantsika eo mazava ho azy zany fa efa misy mahafantatra sahady sika e ary mitsikilo zay rehetra ataontsika io raha izany de ahoana ny atao rikady a tsy misy mahampitsongo dia atsika ntsony ange zany fa tonga de efa fantatra avy hatranytsika e tsy misy dika an'izany e aleo izy anaramaso fa isika koa anaramaso azy mipetrapetalo ianao misakafo ndo inana fa efa noana mihitsy azy zany to mbola tsy misy ninona koa reny ato zany e de tsy mba izy kosa avy eo farafaratsy ny vary amin'nanana za kosa aloha tsy tian'izany ka aleo mitady zavatra fa ny ambadika any ka zay le manderaka miaraka amin'tony vehivavy tony le retsy marina mafy be aingitraingitra ohatrany ka zavatra tsy tiako kosa verikady de terenao tiako fotsiny zao a mandehana ary reny misy vola de jereo any zay zavatra tianao fa za aleo amely vary amin'nanana eto kanefa mba mailomailo ihany aza matahotra ianao e misaotra dry ary toa tsy naharoditra ny lesakaiza akory tsy nasiany tompo maso indray mandeha akory liza toa za ihany ny ataon'ny atalajery vilana foana za ihany no manintona ny sainy lery tsara loatra ampian'lahy koa e fa aleo aloha ikomandy vary amin'nanana amin'izay toa tsy misy manontany komandy mihitsy koa ato zany mba hanao vary amin'nanana azafady e ary tao mbola tsy mihinana ihany ianao rikady tsy misy anga de tsy misy angamba ary liza fa efa atsasakadiny angamba zay ny nanao komandy teto mbola tsy misy ihany hatramin'izao tsy fantatra zay antony andao andeha rikady rehefa tsy mihino ka fa inona indray ary nyjanona neto e za zao tary efa nahazo zay nilaiko rehetrarehetra efa indro mifindra mpivarotra azy ange za e misy zavatra tsy de mazavazava mihitsy ato amin'ity trano ty ry liza jereo ange fa to kodikody zany daholo ny olona rehetra ato zay mitady hiditra ka mahita atsika de mody miodikodiny eo fotsiny de avy eo lasa tsy maintsy toerana fanaovana fery tony zany matoa ohatran'izao e ka nahoana mora mody elantsika kely aloha ato mba hijerena zay sokajin'olona miditra ato eto ny vanaka fotsiny etoko mety tokoa zay liza andao are sady ihany de mba mitady sakafo koa fa tena ho fatinona eto amarina za nge efa nilaza taminao te fa ianao ihany no matin'ity vary amin'nanany tiako kafe sy mofa ry be de be ko aty no mitonantonana enindray are andao are de tario ny lalana orikady jereo fa miala eo amin'le toerana koa ny le tovolahy teo e iny izy fa lasa niditra ny anatin'le trano any tsy nanaraka atsika akory vo maika azy izy niditra ny anaty evitranoko fa inona marina ary no tena tian'le zalahy iny atao mba tianao re izy zaza mandreraka eo koa ka nahoana moa tsy tonga de nanontaniana ary izy raha izany mbola tsy nanao an'izay kosa aloha satria mbola voatonga aloaloatra sika manahirana ko aleo aloha tazanona tsara fotsiny zay fisotrany fa tsy hanao malahady ho fanotoy ny amalo kely mbola malalaka tsara koa ny fotoana ilalovana ka aokatsika tsy ho taitaitra reo le sakafo isan-karazany rikady de mifidiana zay tianao eo za aloha hijerijeritsena kely to maro zavatra mity mantsy eo zany ko mandehana ary re de ery amin'ny fiara amin'ny fotoana rehefa aveo eny de aza mijanony elany ianao fa hiaraka sika rehefa aveo eny ary mba tsara tovavy koa angety hitanany ty zany hoe jereo tomoko sala ny vazaha mihitsy ary tsy iza rery ange izy zany fa toa zay tazany neto mihitsy ny zanajavatra daholo aleo hiditra ato amin'ity trano fivarotany ity mihitsy toa avy ato avokoa ny voahany izy zany de aleo mody hipetraka aloha jerena n'izay fandehany ato
inona ataonao zay raha mise ay ve nisy olona teto e ary tsy hitako mihitsy ianao fa ataoko rony sary bakolo be am'sehona aingorony ianao ty koa de mba manao zay ampimeka fa inona aloha natao anao e misy karazan-javatra betsaka ireo inona lobaka pataloha kiraro ka mahazo mifidy eo ianao e jerijereo zay tiana fa andeha hikarakara olona hafa aloha tena feno tovavy kanto mihitsy ato zany ry koa zao misy anankiray tsy reo ihany kay fa reny koa misy maromaro mihitsy mivoaka avy eo amin'ny efitra anankiray io de vendeuse daholo ato ve reo hoe kanefa nge sasany tsy manao ninninona kory fa tao mampitera lamody fotsiny inona daholo ary ny asan'ireo azafady ange ianao hoe ahoana zay raha mise mba omeo akely ange tsy kiraro anankiray tsy fa ohatra manintona le izy ohatra inona ny vidin'io zao andrasy fa iantso an'lay tovavy tompony andraikitra e ranto avy angendry dry fa nga tsy ianao akory ny tena tompona andraikitra amin'izy ity tompona andraikitra ihany saingy efa samy manana ny sokajiny ka kosa ary le ry sasany ry zany manao inona fotsiny eo ka to miresaka fotsiny ange izy zany manikan rereo manequin ve kanefa to mipetraka sy mampiady karatsy fotsiny re tsy izy misy asa taony foany reo fa mbola tsy misy aloha zao ny client de afaka mipetrapetraka eo izy rehefa aveo hitanao fa anao ny asany amin'izay ry zareo fa ahoana kay ovidinao ve ty kiraro ty sa ahoana ovidiko tokoa ty izy raha matokely fa zao amfiry moa nareo mirava eto ny magazay aloha am'y 12 midy tsy zany mantsy fa tsy nitondra vola mbola vao hoany amin'ny banky mihitsy aho zao ka sao de tsy ahatratranareo etsony ve afaka miverina ihany ianao am'roro any raha ohatra ka de am'izay mantsy zay efa mivo ary tsy mihity raha tsy amin'ny 9 de eto foana ve ianao am'izany ka hoaiza moa zay fa tsy miandry mpividy eto foany de tsy mody atoandro akory ve nareo sa efa misy sakafo anareo ato efa ato mihitsy azy zay no mipetrakako nareo rehetra reo ve eno efa misy trano sy sakafo anay ato fa vita ve aloha ny ilanao asa mbola misy fa andehanao zavatra fa so de be dieto ka eny araha fa mety mbola ho hitako eo tiany ve aloha ianao amin'ny fiverenako tongava rehefa misy mandrainao foana eo ka ianao mihitsy ange mba tiako hita eto za kosa aloha tsy vidindray raha ohatra ka tsy ianao mandray ahy eto eny rehefa tongava mety am'roa ange vao tonga eto so de tsy mahitanao eo tongava ho afa miandry anareo eto foana zay eny araha fa lasa de manantena fa taiza foana ry tianao ry kiadiny zao vao tonga za veranga efa hovinany ny andro teto ka nisy zavatra mbola nahaliana ange tatsy tsy tovovavy indray zao zany nahavarinanao zany fantatry loatra nge ianao io ndray ianao raha vao miodina kely veranga de efa vehivavy zay afandray oay misy zavatra mikopokopoka be koa nge ato zany andraso aloha heroliza aleo aloha jereny zany fa sao de mba vavalavaka miditra ao amin'ny lelakavy ianao ty kory kiady de manaonao foana fa nahoana ka nahitanao eo aza ve zany lavaka zany amin'ny fomba hoana moa ny atafidiranao any ataonao fa tsy rotsaka ho any daholo ve reo vovoka sy lavena eto ambony eto reo angamba koa azy ianao mety tototra ao mihitsy mela eo ange ianao ry kiady mitady anjely aminao io ambony io biby mela ange ianao oay tena saika aloza tokoa iny so ihany fa kinga saika maty tsy tradrany teto marina fa andrefy ala io biby io ahoana koa ary natonga antony aty kanefa tokony ho any anaty ala be any ange misy antony ka vao ianao ihany ange no laza hoe mampatahotra olona na de manakaiky an'ity trano ty azy kanefa ianao ndray ty ny tsy laitra tanana fa mainiditra ao de mino ve ianao ry liza fa mbola mety manangatra ato le raha matobe sa mba fifanojon-javatra daholo zao rehetra zao efa fantatatra am'izay nge efa mpilalao ody ratsy le raha matotato ka raha araky ny hevitra ao mety mbola milevonato zany fanafody zany am'izao fotoana zao efa kila firehatra niaraka tamin'ny tato anatin'ity trano ty na nisy azy zany noho izany tsy misy herintsony andao aloha hijeriny any amin'ny efitra sasany any sika ka za kosa aloha de tsy mba hanoitsony ka andao ivoaka ry kiady mariny inona ahita loha zato ange sika amin'ny farany zay finonompono zay le mahavoa anareo
zavatra tsy misy dikany toy izany avy dia atao mampatahotra. Raha zany no izy a dia tsy mba havita ninonninony sika amin'ity indray mandeha ity ka. Nanjaka tato anatin'ity trano ty nge ny hery-maizina ary kady hatramin'izay ka move ho ianao hoe mbola fony ny alato. Ny tompony aneka efa maty ka mbola anjaka ihany ve zany aminao fianao ty koa. Asa iza amin'ny mahita tsy misy an'izany tsony rery liza. Efa hita aloha zao ny ato e, ka andao aloha sika andeha. Fa rehefa miveriny sika ao ariana mitondra fitaovana aniliana an'ireto vovoka sy lavenina be reto. Andao e. andao mivoaka ato mihitsy ka. Tsy nahita tory mihitsy angamby ianao alina ry lizy e. Fa ahoana koa zao no nahafantaranao an'izany? Ka isaky ny taitra kely amin'ny alina dia mbola mandreny fofotsigaranao mipololotratra ty amin'ny efitra misy aty. Manambary zany fa tsy matory mihitsy ianao. Loza ngery kady. Maninona? Ohatrany manonofo ratsy foana isaky ny mba hoe rendremana kely. To hitako foana le ramatoa be mandrahoana sy mampitandrina hoe oky nareo tsy hanitsakitsaka ny tanànako a. Zany a. Fa raha mbola tratra koa nareo dia ataoko mahita raharaha mihitsy. Ny eritreritra ao reny lasa lavitra loatra dia izay no raisinao ho nofy. Asa re. Fa zao e, androany sika iova zavatra atao kely aloha. Fa sao ho lasa dala aty ianao raha mbola tohizana ihany zany. Dia zavatra toy inona indray aroniny atao e? Hehe, sika angala ny zavatra atao zany. Ajanona kely aloha ny fikarohana momba an'iny a, fa andeny eto an-tanàna natao. Inona zany ohatra? Nanana fotoana tamin'ilay tovovavy taria amin'ny tranombarotra taria omaly, saingy tsy voavonjy le izy. Androany avao any. Zay indray le resaka vehivavy. Nono tsara aloha fa aza tonga dia tsara saraina ohatran'izany e. Dia lazao indray ary. Mety hafantaran-javatra le tovovavy eo ka zany no ilako azy. Dia atao ahoana zao le tovolalana ramaso antsika? Saza maika ianao fa mbola ho avy koa ny azy e. Fa zao no tiako lazaina anao a. Ny ananao e? Andeha ho any amin'io tranombarotra io aloha. Ianao kosa manatitra amin'ny fiara fotsiny dia manara-maso eo ivelany. Ka ahoana, raikitra? Ary raha manaraka anao le tovovavy dia ahoana? Mino fa tsy mbola afaka ny amin'izany izy zao e. Any aoriana any angamba vao mety misy an'izany raha izy. Hay, ndandreziko. Ka nanao ahoana aloha hatramin'izao mifandehan'ny ianao ry kady? Mbola sarotsarotra kely ihany a. Tsy mety ho azoko mihitsy le patronne. Vao elingelina foana. Za kosa nefa zao efa mba navita dingana. Zany a. Fantatra zao fa any amin'ny lalana miankandrefana no ny tena trano ipetrahany. Ipetrahan'le patronne zany e. Eny e, dia aiza ho aizany hony. Mandeha tokony 2 kilometatra eo zany miankandrefana. Dia mahita tanàna kely ao. Dia izay trano lehibe indrindra ao no misy azy. Ay kosa. Tsara zany ry liza. Zany ka miasa e. Fa ny tena mbola sarotra dia ny azahoana azy resaka e. Ka inona tsony moa ny ilana an'izany? Raha tonga antsika dia any trano izy no ale. Sady tsy dia miavinavina loatra hono anie izy raha raka voalazan'ireo tovovavy ireo e. Ay. Fa inona marina aloha no tena tianao fantatra momba azy io e. Mahaliana fotsiny ty asa ataon'zareo ty e. Mieritreritra ve ianao fa io le vehivavy tadiavintsika? Tsy fantatra aloha e. Mety ho zay e. Tsy haiko. Fa alefalefa ihany aloha ny fikarohana fa sao mba izy tampokako. Mahagaga mantsy tovovavy kely izy io a. Nefa dia efa manan-karembe sady mampiasa olona maro be ohatran'izao. Amin'izay a vehivavy daholo. Ka aiza moa ny afantaranao na nandova be tamin'ny ray aman-dreny izy taloha tany na ahoana? Ka izay indrindra no tiako fantatra hoe avitaiza daholo ireo harena be ilomanosandreo e. Nolovainy tokoa ve sa azony tamin'ny tsirariny. Dia ahoana nefa ny ahafahanao miresaka amin'ny amin'izany ka? Izy azy io jereo fa voambona sy tsara ambona mihitsiko. Tsy maintsy ahitako irika foana iresahana amin'io. Orikady a. Efa 12 alina ane zao e. Ngeny e. Ianao ty tsy mbola nahita irika ihany. Za zany efa te atoroka. Efa mihoatra mety loatra zao ataontsika zao. Zao e. Andao ary aloha ateriko ianao a. Za tsy maintsy mbola hiverina aty. Ay. Mety tokoa raha miala sasatra kely aloha ianao e. Andao ka? Tena maherisetra mihitsy ry zalahy amin'ity tanàna ity ka. Sa olona voasakana daholo ve reny? Raha zany tokoa ny tena izy dia
manam-bola marina zany ty vehivavy ty ary efa tonga eto amin'ny alim-pandizana koa no atyko ary ora nga tonga dia hiditra way tena efa lasa ny atsasaky ny olona tato marina ary no patron andraso hoe mbola io eo ka kanefa efa mioman'ny andeha koa izy zany angamba saka tara marina fanaterana noliza koa momanda amin'ny andro ino tokoa raha fa lasa izy ary izy ty lehilahy lehibe miaraka aminy sa io ve mivadiny de tena tsy mifanentana mihitsy raha izao ka totarian'olona efa manambady ty rangaha ty raha zao poziny zao io ve mibatidy ry tena lasa ry zareo marina aleo koranga andeha ihany fa mbola ho be no sisa aleo anatina nitsy tovavy itsy aloha io angamba mety ahitana amin'ny lalakizorana azafady hoe raha matoa kely fanganareo tsy nandeha nody niaraka tamin'ny patron anareo fa ahoana za ihany le ty fa azataitry ahoana mba miendrika ihany ve ty kiraro ny vidiko tao aminareo ty za ianao ihany no mahafantatra an'izany ka raha hitanao fa tsy mendrika anao ko naninona no ny vidiana sady ka aleo andeha fa misy inony inona ary ty mahamahany ty tsy mahazo miresaka amin'olo zay rehefa ohatr'izao fa azafady ianao ka aleo andeha inona ny antony ary angamo masika be ny patron anareo iny tsy fa lasa aloha dia rovina ary ny fotoana mampalalaka anao ka azotsika miresaka tsy afaka mihitsy fa tia numero ny findaiko dia atsoy veloma ianao tena lasa izy marina fa ahoana ary nahatonga an'izao inona marina no ambadiko izao rehetra izao tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy eto amin'ity tanàna ity ka to hafahafa daholo ny olona rehetra eto izany tena tsy azoko mihitsy fefa zava-dehibe aloha ny nanomezany an'ity numero an'ity raha mpitsy maraina ihany dia efa antsoko izy ary aleo koa aloha andefa efa misy azo haingana aloha zay ary iza daholo koa reto bandy reto ozay aro izy amin'ity andro aly ty ka soky andeha ody ary zalahy anga tsy fantatrareo fa tsy azo andeha andanana any aty amin'izao ohatr'izao za aloha tsy nahalala an'izany fa nga dia tena vahiny eto amin'ny tanàna izany no tsy mahalala an'izany vahiny eto mihitsy ary zalahy ary namonjy alim-pandizana tatsy dia andeha ody tsisy an'izany raha angaty vahiny ve nareo dia andeha hamonjy alim-pandizany ka mba miala voly angery se mba tonga ety any ve dia tsy mba hanala azy inona marina tena ataonareo aty tena hitako fa tsy voalohany nahitako anareo taty mba mamangiavana izay dia zao mba manao fanao ny tanora zao tsy mety anga zany tsy misy an'izandry le ty so dia verynareo fa tsy fantatray raha ny atondianareo eto tsy misy antondia hafa koatra an'izay ny eto ka tsy marina ho an'izany andeha hitsikilo no atondianareo eto aiza koa zay mihitsy hitako angeny nahatongavanareo teto oka marina niaraka tany vehivavy iny ianao le vao naterinao teo zany lazaiko anao zany fa andeha mangiavana ho azy zahay za ndray ve no mba tadiaviny lamidy oka marina tena zany noho izy io ty aondrana oka moia oka marina izy ndray no ohatrany to monsieur menake so dia mba tsy mety zao le retsy za nge ka olona tsy nanao iny tsisy anyzany le ty pitsoki lehilahy fa mody adala io atao fatimaty mihitsy ry zalahy zay aizy akaingany andao entiny fa mba aiza ary kiadika nefa ny andro te efa toandro be ihany efa mirombe folo atoandro zao efa fotoana tokony hisakafoananay mihitsy kanefa dia tsy hita izy telefonena tsy mamaly fa maneno fotsiny ny telefona ary so dia sanatria maninonany ary za hitako anie zany
to maherierisetra izany daholo mantsy ny bandy etoko. Inona ry no ataoko hoe sa iverina ry amin'ilay trano fandihizana ve? Kanefa iza tsony moa no hitako any eo e. Ary raha hitako ny hevitra. Aleo fa ireo ankizy vavy-mpivarotra ry no anontaniako fa ireo mantsy mbola tratra farany tao. Aleo izay natao rangaha. Zao ihany dia andeha ho any. Tsy ilay tovovavy ve ry tazako amin'ny arabe ry? Aleo fa anontaniako eny. Iny fa lasany hazakazaka. Oay, iny fa lasany hiditra ao anatin'io fiara io. Tonga dia lasa vetra. Dia ahoana? Aleo rangaha farako amin'ny fiara koa. Io eny fanjano. Aleo koa hijanonako atao aorianany ato. Ay, tsy rery akory ny tao anaty fiara tao fa nisy an'iny tovolahy iny koa. Iny fa lasa niaraka amin'ilay fiara ilay tovolahy, ilay tovovavy kosa io mbola mandamina entana io. Aleo fa rarotiko amin'izao e. Manao ahoana mademoiselle? Oay, ay ianao, manao ahoana tompoko? Ary tao tetra be ianao e. Tsy tsy izany fa aleo ampiko ianao raha tsy zakanao reto entany reto. Tsy aoko izao ihany ka. Aleo fa hoentiko ihany fa zakako ireo re fa mba iza ho ay ianao e. Toa olona mbola tsy fantatro teto an-tanàna teto mihitsy. Za ve? Manao vakansy eto fotsiny aka. Tsy mbola manana namana eto ka izany no natonako anao. Indrisy nefa fa tsy afaka manome fahafapo anao be dia be ny asako ka tsy dia mba afaka mivoaboaka loatra e. Tsy maninona raha izany no izy fa anampy anao amin'ny asanao ary e. Anampy anao e? Eno faiza aloha nitondrana ny reto entany reto e. Atao trany ato ihany ka. Saingy manahirana be izao ny ampiditro olona ato. Fa ahoana ki? Angamasika be ny ray aman-dreninao? Tsy ny ray aman-dreniko angeno ato fa ny toeram-piasako e. Ka izay no mampanahirana mampiditro olona ato. Ary anga tsy mba mandray olona hiasa ao aminareo ao e. Sitranay mba vola azo raisina mandritra ny vakansako. Za mantsy tsy manana zavatra atao eto no sady tsy mba manana namana koa. Izay indray aloha ny tsy fantatro e. Sady ny patronay koa ange tsy mipetraka eto e. Ka izay no manahirana amin'ilay izy. Ay, ary raha torindry aminy misy azy ka dia mandeha any amiona aminy. Tsy tafiditra any ianao. Sarotra be mantsy ny fomba fiaonana aminy. Izany ve ki? Tena sarotra e. Fa raha tsy izany nalevako tany ihany ianao. Fa tsy mandray olona mihitsy izany izy? Mandray olona ihany izy fa misy antony e. Zava-dehibe mihitsy anga izay vao afaka mandray anao izy. Fa inona ki ny antony izany? Be raharaha be anga ilay patron anareo? Tsy dia za loatra ka. Fa manambany olona ambony eto an-tanàna mantsy izy. Ka izay no mahasarotra amin'ny fiaonana aminy re be mpiambina be ao sady raha tsy efa manao fotoana aminy mialoha koa tsy mety mandray anao izy. Ary aleo aloha andeha amin'izay fa raha misy mahita eto ka nahirana ka. Mandeha ana re mitsangatsangana eny amoron-drano eny raha tolatolaka iny ny andro fa tsy maintsy mahita namana eny foana ianao Izay fa aleo aloha andeha fa veloma ianao e. Velomindry. Dia tena lasa tokoa izy marina. Ary marina ihany izany resaka-kiady raha izany no izy koa. Hoe misy zavatra hafahafa tokoa mifono ao anatin'ireto olona reto sy ny mpampiasa azy. Dia inona nefa? Ary maninona moa raha andeha arahako ny lalan'ilay tovovavy teo e. Za ve dia tsy ho tafiditra ao? Sady mba fantatro koa ny zavatra misy ao amin'izay. Misy zavatra tena tsy mahazavazava mihitsy ao ka. Voaiko toy ny nanaovany azy teo ity vavahady ity dia mba hiditra koa. Kanefa raha ity moa ka zavatra hafa no hitako ato. Dia ahoana? Tsy rarahako izany. Tsy maintsy miditra ahafantarako izay zava-misy ato. Sady asako raha teo anie izany. Hiditra rangaha izay alehany any alehany.
feo indraindray ihany zany a aizary zany atoko moa to be efitrefitra beko aiza mireto ary zao zany misy olona miteny zany ha aitrano maromaro tozona ato anatiny ato mahafinaritra kosako voaravaka voninkazo avokoa mivodin-trano rehetra ny ato ampovoany koa ary iza daholo ary mipetraka amin'ity trano be ty oay misy olona zany fa aleolo tapifiko eto ka dry ary to le tovolahy nanaraka anay tarifony iny miasa tokoa zany izy aleo jereko tsara izay idirany dia fa eo koa ny idirako iny eo efa niditra ao aleoko mba hiditra ao Waay ary to hevitra malalaka be fotsiny ny ato dia inona daholo reto masinina be reto sa fanaovan-damba angamba kanefa misy nifinifiny be toy ireo to famitehana zavatra angamba reto ka sady miodina tsy akijanona izy zany fa to misy olona bataindry zareo izy zany sa gony ve tena olona iny ka mifaritra daholo na ny tongony na ny tanany hatramin'ny vavany azy fa olona naniny andrasy hoe ijaikojaikoko anatonako akaikikaiky eto tsy misy mahita eto ambadika ty masininy ity ary aleo jereko tsara izay anaovandry zareo an'io olona io androany lesy lahnao lefa hody any amin'ny mandrakizay a miomany lahy aty mendrika any lahy dia lahy ty jerijery io ao mangina fotsiny tsisy feo tsony ay tena kiady io fa ahoana ay vao sambotry reto zany izy ka izay ny tsy nahitako azy androany tontolo ao batao mizay ry zalahy angina dia alefaso tony tena mitady hitsikilo tobo fotsiny mety aminy dia asaina mangina amin'ny mandrakizay aza misy metsika efa basy etanako ty ary mba iza koa zany ary iza moa no mba olona samidtratoka aiza izany aiza ho nahoana ny sampotra raha mahery any fotsiny manao raha matahory mivoa eo fa ataonay manaraka ny diany tia koa tsy maintsy voavitro kiadina hiatra hatramin'ny haiko azy tsy ake kosa famonon'olona zao ka ary tena olona tsy mba matahotra an'Andriamanitra mihitsy any reto olo reto zany ay ve mpamon'olona zany reto olo reto e dia izay ny tsy amelan'ny olona hiditra ato mahazavo zao saingy fomba ahoana re zany nanavotaka ny kiady eo e hitako ny hevitra mody adalaiko aloha reto fa tsy maintsy mahita fomba navotana teny eo kiady aiza ry zalahy le olona teo tsy maintsy atao izay ahitana an'izay ary tsy maintsy matsika ihany koa iny soira mihitsy fa namanty zao iny satria fahitnoko azy teo dia feom-behivavy aingana lisany savao aingana atao savao eraky ny trano aingana ho aty efa tsy any enjeo hoe raha azonareo e aty ambaravarandefitra tily ty andao aingana ary aza melana mihitsy raha tsy azo ho aizy eo nefa iny aingana ndao ny sasany tonga dia miandry any ambavady ny sasany manaraka anakosa sao dia miporitsaka eo aingany lisany tsy maintsy tratra iny fa nga iny malala zay lala anato mihitsy lasa nanentsika n'le zary zaraha teo fa aleo ararotina teny zao ikodidie fotsiny aloha mandra-pahatonga ery amin'ry tohatra ry ary afaka midina tsara amin'izay mandeha any ambany any hita toerana ifenana tsy maintsy ahita zavatra anapahako an'ity tady tia koa zay tonga eto amin'ny tohatra azy zao dia aleo aloha hitsangana amin'izay aleo midina ihany andeha zany akia fa mba anjaranareo kosa no mikarakara ny sakafo hariva zay fa lasa way finity to olona kanefa mitapombavy fa ahoana ary zao
jere sady mifatotra koa lozy izy tia marina atao ahoana re ty na koa ty lazainy fa tsy misy fantatro ary to olo efa hitako ange ty olo ty izany kanefa taiza ary na koa nataonao mifatotra ty teo vahana angamba ny sarobavany fa andraso aloha ao ary fa hovaiko ny vavanao ndraso aloha de lazao zay tiany olo lazaina ao re kely sisa zay misaotra anao raha matoa kely raha tsy ianao angamba de sepotra teo mihitsy finina aloha nataonao tato ary iza nanao anao toy iny mbola ho lava ny resaka raha sitako de vahao fatorako aloha de avy eo sika miresaka tsara tsy azoko atao kosa zany io mo tsy fantatro tsina zay nataonao so ianao de olavy nangalatra tany ohatra na koa nanao zavatra hafahafa ka raha vovovo de zandra nataonao vonomoketiko no hay ianao raha matoa kely tsy olon-dratsy velively fa tonga mba hanavitra anareo aza anavitra anay anavitra anareo ny diako kanefa zao ny nanaovany zalahy teo izany tokoa ve kanefa so de mba fandrika ary zao ifandrika anaovanina koa nefa ty olo ty koa nefa mampalahelo ovahako any izy rangaha zay lalany any lalany kaiza izy teo ry zalahy zay vehivavy anankiray vely ty de tsy hitany lisany zay no avelany lisany anadalantsika eto tena atao sava ao mihitsy erany trano ary aza vela raha tsy tratra hainga ny lisany tena misy zavatra fahafa mihitsy atao trano ato izany ka fa ahoana ary fa nisininy ary ty lehilahy ty moa zany iza marina misalasala angamby ianao ny amiko raha matoa kely kanefa aza matahotra fa hanavitra anareo any diako aty fa iza nefa ianao aloha ay kiady ny anarako ary tonga eto mba handravan'izao tsindry azo lena mahazo anareo zao ary nanao iza kosa mba anaranao melisano anarako mbola tsy hita ihany vely ty raha tsy hitana iny ka lisana ataoko solony hainga ny lisany tady avo melisa mba miangavy zavatra kely aminao raha ohatra sitakao fa zavatra inona nefa aiza ny tokony hiafenako aloha fa so hitan'ny olona eto anjaro simba indray nitetika sady ataon'zareo namako ange anao raha sanatrika misy mahita eto de ho fonao ve ny ahita ho vonon'ireo eto kanefa nge ianao mba nanavitra ihany rehefa avy eo sika miresaka andao hainga anary aty kanefa tsy afaka hiaraka aminao ao fa de voray hoe piraitsy kombakomba aminao eo tsy manenina rehefa mahita fiafenana fotsiny fa mahazo mandeha anao andao hainga anary oay fa aiza ny hitondrahanao azy zany me manantona nyreo mpitady atsika nge sika zany andao rehefa tsy makany fa aiza milaza fa tsy olon-dratsy ty olo ty kanefa matahotra ny fanena amin'ny olona fatratra ka namoana mora hoetiko ery amitry tsareo izy de hito tokoa na olo marina izy na tsy efa miteny any lisany fa zaverana mihitsy jerevy any ambany lakavy rehetrarehetra any savao daholo patron ary to mitady ho ratsy ty tovavy ty zany to entiny manatona andro zalahy mihitsy tsy raikitra zao ka aleo fa hity fikely eto sady misy varavaranefy ty zany oeto ary tongotra melisa tsy nahita olona tany an-dala tsara tany anga ianao fa olona izy zany misy vehivavy zay tadiavinay ka so de mba mifanena taminao tany tsy nahita an'izany aloha fa lasaiza ka vo teo ange izy nitazanay de tsy hita vetivety teo zay sitriany ka roa ihany zalahy ary aza vela mihitsy raha tsy tratra le rangany araka tamiko teo koa aza moa tsy hitako akoroko fa lasaiza tokoa ary izy teo finina marina ary ny dikan'izao
ary olinona daholo koa reny. Tena mahagaga mihitsy zany a. Vao teo ve de tsy hitantsony? Fa hono fa olana anao inona aloha zany e? Pitsikilo e. Tena pitsikilo trotro zao mihitsy. Raha tsy diso de tena polisy miafina mihitsy iny. Fa raha vehivavy tsotra mety tsy havita zavatra ohatran'izao mihitsy. Tsy sitrika vetivety eo. Ka efa nasesinareo daholo ve nefa ny hevitra rehetra e? Efa manao an'izay mihitsy zay zao e. Aiza nefa ny tsy atratrarana an'iny e. Raha mbola ato an-trano ato foana. Zao fotsiny. Amafisy tsara fotsiny le reto ny fiembenana amin'ny vavahady sy ny manodidina. De aleo ifampitady ato. Aiza ny tsy ahitana azy eo e. Milaza azy ho dadana izy fa tsy ho afany ity indray mandeha ity. Tena ataoko mahalala ny anarako mihitsy iny ratratraka eo. Tsy mahalala. Tsy fantany fa zany liona. Lehibe ny tobo mahafatra-po. Ahita ny heriko tsara izy ihany io. Te efa tsy mila miteny tsony koa zany. Fa tsy ho hitandry zareo any le rangahy teo. Aleo andeha ka. Zao ry Melisa rehefa andeha any ianao de mba lazao ny namanao. Mba hivoaka eto ivelany eto daholo. Mba hamora ny fisavana ataon'ny zalahy. Aingana ianao. Aza matahotra ianao fa ataoko tonga any ny afatra e. Zao natao ry zalahy rehefa tsitika reny a. Raha vao tafavoaka eto daholo ny olontsika rehetrarehetra de andefasantsika herinaratra ny trano rehetra. Aizany tsy hivoaka eo nefa e. Raha ohatra moa ka sa maty de aleo fatin'ny herinaratra any. Zay zany ny tadiaviny. Efa reo tafavoaka eo tokotandreo daholo ny ankizy ry hery a. Ka ataovy amin'izay ary ny asanareo e. Ay kosa. Zay zany zalahy. Apary tao ahiran'ny trano amin'izay ny herinaratra. Fa tsy maintsy hita eo foany reny. Voaray. Rehefa tsy hipotra moa de aleo levon'ny herinaratra any. Aingana, ale faso. De matoko ve ianao fa avo azy zany e. Raha mbola afaka amin'izandry Melisa de tena miaika azy zay a. Misy vy daholo ange ny varavarana sy varavara kely rehetrarehetra e. Efa namboarana manokana an'izany mihitsy ty toerany ity. Mba hitondra herinaratra. Ny fotoana ohatran'izao mihitsy no tena nitsonjovinay tamin'izany fotoana zany ange. Zany eo efa mailo mandrakariva. Firy taona nefa nierovako an'ity tobo ity. Tsy mbola nisy afa-bela mihitsy teto. Zay tafiditra ato tsy maintsy tratra na maty. Ho hitanareo tsara raha ohatra ka hivoaka eo izy. Jerevo tsara ny. Taona nininako indray le fihetsika nataoko toera zao no izy ka. De ho faty eo zany ny bandiny. Zany tena mpamon'olona fa tsy reto velively. Lozako marina. Nanolotra olona ho vonoina e. Melisa! Tena meloka. Melisa! Fa mitady anao inona koa ty ianao? Ianao ve adaly? Efa mieleraky ny trano aniny herinaratra e. Ka inona de davinao idirana any trano an'indray? Sa mitady ho faty? Aoka aloha ry hery fa misy zavatra diniko ao a. Melisa! Aleo ahitsy koa e. Nampiatso ahony ianao mademoiselle? Nampiantso anao tokoa ry hery. Eny tompoko. Satria nisy zavatra nataonao tao an-trano tao kanefa tsy nifanaraka tamin'izay nametrahako anao tao. Fa inona marina moa ny zavatra nitranga tao e? Ary inona ny nataonao? Tsy zany re made fa nisy olona tafiditra ho ato ato amin'ity tobo ity e. Tsy fantatra hoe aveza ny niditra na aveza. Fa izy efa tao vao hitanay. Ary tena teo am-piomanana ny anafa an'ilay bantitratra mihitsy izy ny tonga. De somary nadalainy teo moa zay kanjo tsy hita mihitsy zay sitriany fa saika faizinareo ahoana moa aloha le olona. Saika hoe ampitahorinay teo iny ka mba hilazany tena marina na hoe pitsikilo izy na inona. Kanjo mipotra le tovavy. De nilozanareo nanenjika an'iny fa navela teo le babo. Ka tsy napozinay mihitsy ange hoe ho afaka teo izy. Tsy fahamailona daholo zany e. Avy eo anefa nantenaina tsy azo ny antanam-botsitra. Lasa koa le efa azo. Tena sendrany tsy napozina re zay tamin'iny e. Mifona re zay madea. Za kosa aloha de tsy anaiky an'izany mihitsy. Barananto izany ve ny fitantananareo mitoby ao? Miditra daholo zay olona rehetra tehiditra ao. Eny e. Ataonay fara sady voalohany re zao madea. Zay mihitsy. Ataonay tsy misy olona mitsotsofopona zany tsony ety. Ataonay tena tsara ampina amin'izay fa aza matahotra ianao e. Fatara loatra zany ry hery Lasa mpifosa ve zay vao andeha mafatrano? Ka tsy hita tsinona ko.
de nanahoana nefa nytoyny mbola aory zareo sa efa lasa ihany koa izy aloha mety tsy ho lasa fa mety ho maty eo mihitsy aza angamba fa izany ve ny nasaiko nataonareo e miainao samobelona azy inge ny nasaiko nataonareo e fa tsy niamono azy mbola misy lako azy ho a reny olo reny zao akehitriny zao a lasy ianao tady avo reo ary oeto eto anatrehako eto na maty na velona mazava fa tsy ekeko zany hoe tsy hitapopoko zany aingeny ianao e eny tompoko lasa ary ahy ndraso kely aloha ary ahoana zay made nanahoana kosa aloha le melisa zany e teo ampametrahana ny herinaratra indrindra zay tompoko no niditra tapoka tany an-trano izy de maty kosa velo le angamba aloha mety tsy dia ninona ntsony izy satria efa nentinaingana any amin'ny hopitaly any mantsy izy zany daholo ny zavatra ataonareo a mbola fahadisoana avy aminao daholo koa nge zany riery tena mifona re amadea tsy ataoko misy tsono any ohatr' zany ao ariny de efa mampitandrina anao azay a fa raha mbola misy ny toy izao aorinao de ianao no ataoko am'izay tiako anaovana anao mazava tena manome toky anao tompoko zay aloha ny amin'iny e fa zao ianao a de tsy maintsy manao an'izay tanan'ireo olon'ireo na maty ho ana velona mazava eny tompoko tsy miandry fotoana lava fa rapitso de rapitso ihany eny tompoko mazava zay saika ratsy iny a so ihany aloha fa samy tafavoaka somatsara atao sika fa tsy nisy naninony fa zao e mbola nidingana voalohany iny no afatsika fa ahoana indray zao ny ivoahana ny ivelany ny tanàny ty mifefy tamboho avo be tsy ampafirin'izay natao io rikady a iny aza herinaratra be mahery vaika iny afatsikako izay tamboho ve mino azo fa tena tsara ambina tokoa ny tanàny e ka noho izany a tsy maintsy mitandrina tsara sika raha tsy te ho tratra eto indray de ahoana tokoa aloha zao ny atao e aleo aloha mipetraka sika makasaina tsara liza de aleo hodiniana miandalana izay zavatra tokony atao a marina aloha zany kanefa aiza ny toerana tokony efenantsika aloha zao e sady misy mpiambana koa ne eo akaiky io fa aza miteny mafitsony ianao e aiza zany liza io mijoro apoditry ny azo io e tsy hitanao ve io ay zay voatazako ary betsaka ihany angery zalahy zany e jereo koa fa io amin'ny fotokazo io ny ray feno mihitsy eto zany trikady raha izao no izy a de ahoana ny afahantsika mivoaka eto raha izany tsy maintsy tafavoaka ato foana sika fa aza taitra ianao e aleo fotsiny aloha miandro maizina de ho hita eo zay atao fa mba ahoana tokoa aloha na afahana tamin'iny e ary ainao ve fa nisy herinaratra mandehandeha raha ny trano enao ty korikady de mba mampime polisy mpitsongodia nge ah e de izay reny avy ve de tsy ho afako asako iza ny mahalala herinaratra faran'izay mahery vaika mantsy no nalefa ny zareo teo ange fa tsy toy ny fahita isan'andro e fantatro zany fa tsy misy mahataitra akory zany efa nifanantsika tany amin'ny sekoly nge ny fialana andreny ay kosa mba tsy manadiny lesona zany ianaoko tsy tokony anao anty azy ty raha be adiny sy tsy mahatadidy marina zany efa mandroso alina ihany ty ny andro ka ahoana amin'izay ny atao e so de varimbarina etontsika ka hotratra ny zavatra hafa indray oe sady ny vandry laza ny alika zany a reto indray zao no raharako tsy maintsy hoe ndreto zao fofontsika rikady a zay milozako de zay tsika vao hiariary tononkary an'efitreto de ahoana reny atao hoe efa manantona aina ange izy zany e sady zareo fa manolokoroka ny tany rehetra avy nandalovantsika manao lomanom-boky sika ty ka tafita voarendrikako nandositra ny akora lavaka sendra ny angaroa tena tapitalaka le tosokona nanany baty mariny androsotsika ho raisy mpiambina fotsiny emotra indray hotsany anreto alika be dabe ry sady karazan'le goavambe mihitsy ry zalahy zany a raharako de ahoana tokoa re zany e hitako ny efitra riliza lazao aingana moa fa efa me manantona aina niny alika sady efa manomboka mivovoy mihitsy ny sasany zao andao aloha andady sika matra-patongy ery apotry vodina le tsy goavambe ry avy eo de miakatra tsy moramora ao fa ny ravin'io zao no hitako matevina sy mitoroboka ka ao angamosika tsisy ahita mandra-pilamindaminy zao zavatra rehetrarehetra zao e andao tokoa ary sady ao anatin'io zao sika mba afaka miara sasatra kely aloha no afaka mandinika izay tokony atao zay mihitsy
ka mandehana ary ianao mandeha aloha e taritoka lalana indre moary a manisa telo a de lasysika ary tandremo fa raha vo tonga eo amban'io letsy io sika de tsy miandryandry fa tonga de miakatra avy hatrany a iny so mantsy misy manaraka antsika reo alika reo ka zay tsika vo ataony rovotra eo raha milasilasy eo ary raha mahita tsika eo reo rikady de tsy vovovy zay tsika vao resy-potsiny eo andao andady moramora aloha mandra-pahatonga eo amin'io faritra mazavazava io e fa raha afaka amin'io tsika de tsy maninona ntsony satria afaka mandady ao anatin'ireo voninkazo lavabe midoroboko reo mandra-pahatonga ery ambony letsy e ka andao amin'izay ary ray a roa telo lasao ay fa misy ina ty zany a misy zavatra hitan'reto alika reto mihitsy matory eo mivovobe ohatran'izao a patron ainga ny lisany sa vao daholo ny manodidina rehetra sady eto ny alika miaraka amin'ny lisany tena misy zavatra ao mekaraingany ianao ry liza fa hoava ry zalazany a kiady araiso ny tanako mila tsy afaka tsony efa raiso ny tanana ao anganary atonory aty ny tananao e zao nizy ry zalahy a manomboka izao vavako miteny aminareo zao de aoka mba tsy hisy ho tapaka miambina tsononareo ary koa ihany koa amafisina amin'izay ny fiambenana ny tanàna rehetrarehetra ka noho izany de aoka samy anao zay tratry ny hainy mihitsy amin'ny fiambenana rehetrarehetra de zao no andarana azy voaraina amin'izay mpiambina ray a alika ray zany hoe eno tsara zany hoe tsy fatorana tsony ny alika atoandro na alina fa miaraka aminareo eny foana enonao ve zany baiko zany trikady a eniko zany e kanefa tsy maintsy mahita hevitra foana sika ialany eto hoe aza taitra ianao ary nahoana moa raha miantso vonjy amin'ny polisy totoerantsika hisambotra an'ireto olon-dratsy reto e aza mainka amin'izany ianao e orikady a tsy salasalany ntsony ange fa tena olon-dratsy reto e mbola tsy tena ampy tsara ange ny pirofo eto an-tanantsika zao hoe mbola tsy afaka hitonina azy sika zao ka inona indray ary ny hevitra atao e ny andro raha teo ty efa alina be efa mifiry zao namiraky ny folo sasany alina zao e oay misy ina rikady mahita hevitra ry liza zareo fa misy lavarangany io akaikio ka zao no ataotsika hiezaka miampita hoeny amin'io lavarangany io ary rehefa tonga eny a mitady hevitra ny ahatongavana ihany koa de iverina hiditra ao an-trano andray ve sika rikady tsy maintsy zay no atao e sady amin'izay koa ange sika mba afaka manararaotra mijery tsara zay zavatra tiatsika hojerenao e satria mino a fa matory tsara daholo zao ny olonao tsisy anelingelona ntsony sika amin'izay to hevitra mety tokoa zany ko andao indray ary e lasa ry aloha e de rehefa tonga eny an-davarangana vao mandeha indray ianao raikitra araikitra e ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona tokoa rikady a zay aloha e zay no mahatsara ny roa noho ndray raha zaharery zay a de ny anao zay tafavoahana ihany no masaka tao an-dohako fa tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy aloha zao hevitra zao e zao sika ty malalaka tsara mihitsy manao ny fikaroana rehetra erany trano tsy misy mpanelingelona kanefa na izany aza tsy maintsy mailo ihany sika sao mantsy misy mifotampoka ary zalareo ka anahirana iny kaiza ary zany no anomboantsika azy e sokafantsika tsirairay reo hevitra rehetra mitandavana amin'ity lalatsara lavabe ty ka rehefa tsy ahitana ninoninona de midina any ambany indray sika avy eo ndao ary andraso hoe andramana voina tokoa ty hevitra ty voay e oy moramora e fa misy inona jereo reo rikady a inona karazany mbadysoa isan-karazany daholo reto fenitrano reto ny sasany efa voamboatra de ny sasany mbola amin'izao ay mba misy taratasy ara-dalàna ve zao reto zavatra be de be reto aiza moa na afantarantsika an'izany ry liza fa efa hitantsika aloha reo zay e ka akatony ao andao ano ihany ary miato inona mba ato e sakafo e eny e aza mandodo ny ti anao sakafo indray hoe rikady to hevitra fandraisam-bahiny angamba no ato zanyko kanefa sa mba misy zavatra tokony hojerena ihany ao anatin'ireny armoara sy vata isan-karazany ireny rikady a marina zany aloha e kanefa sao de ho lany andro amin'io toerana raha io ka tsy hahita hevitra hafa e
andao hojerena daholo aloha ny efitra rehetra ka zay hitantsika mahaliana kokoa no anaovantsika fandiniana lalina. Andao ary atondray zany zao anjaranao indray zao no manokatra mialoha to misy zavatra minonona fafangeo zany iny zany trikady sokafy aloha de eo mahita azy oe Liza misy inny karazam-biby sikary daholo reto inona tsara hoe Liza avy enao mijery tsy biby lava sikary avokoa ve reo vorondolo koa angamba sa iny le manitsidiny re akatony aingana aloha io ka tsy mety tsony re fa miparitaka sy mielelaky ny lala tsara ny sasaniko de atao hoany io rikady akatony ao aloha ary andao ho voainy tsy varavarakely itsy mba hivoahany reto efa mameno laratsara reto any ivelany any zay hitanao fa lasa nanidina any daholy ary andao aloha hidina amin'izay de tohizana ihany ny fisavany tena efa manomboka miorona ny ododohako zany trikady mahereza fa mbola misimisy ihany reo hozahana ndao ato amin'ity efitra kely ty mihitsy angamy zany Liza no hitoerany tsy ambaratelo rehetra ny efitra rehetra mantsy tomivoa azy daholy fa ity ihany zao midy ka matoy io midy de misy zavatra ao zany de amin'ny fomba ahoana nefa ny afahantsika miditra sokafana fotsiny zao misy lakile passe-partout angety amiko ay kosa ka tovy ary fatratry ny andro maraina ito ihany andraso ary zay oe tsy voajerinao losy ty ma inona ndray ty mampikikika anao ho taiteo daholo ange ny olon-drehetra fenao koa ka io zavatra ataonao io asa vao mainka anaitra ny olona fa ahoana ay nisy antivolina ny varavarana haneny tsy hoela zao ny alarma io tokoa eny fa mirehitra ny jiromena de zay vao tena hifosy hotatra avokoa ny olon-drehetra loza tokoa zany Liza inona natao fa hifo eo daholo ny ray tanàna aleo tapahako aingana aloha ny jiro fa iritazako riny disjoncteur angakainganary anao vonoy eno kiady efa vonoko ty fa tsy mety tsy avy eo amin'io angamba ny herinaritra mandefa ny eo antivol io jereo fa tsy mate kory le jiro menamena nzay tokoa fa maneno ny alarma tsy misy hevitra tsy nitiry Liza andao aingana hitady fiefenana fa ho tratra eto sady tsy vitan'izay ato an-trano ihany no taitan'izany fa nifokony olona manodidina an'ity trano ty rehetra koa andao aingana ary avoty ny aina aloha na tsara zavatra ihany ny fisihoany zavatra indray mandeha indry Liza ay ny andro efa tamin'ny efatra maraina tamin'iny fotoana iny iny alarma maneno iny mihitsy ny tena fanavotana antsika raha tsy nisy an'iny nefa taitra tamin'iny daholo mantsy ny mpiampina sy ny olon-drehetra ka nindroatra niakatra tany ambony ka zay no nahamora ny voahantsika tsy nisy nanakana ny vavahady lalina tokoa aloha tsy maintsy misy foana koa ny fanavotana rehefa ampinony marina zany ambony fipetraka tokoa le Andriamanitra ry Liza fa ambany fijery koa fantany ihany koa ny tokony ataony lefa miankina aminy ianao ka mikasa hitondra ny fahamarinana sy ny rariny mino arikady fa tsy maintsy rava ihany io tobo fanaovana tsindrio fahalavolo io tena fanambakamba-hoaka mihitsy ny kotrehan'ireo olon'ireo tadidinao tsara ngamba le voalazany gazety hoe tany sy tranon'olona maromaro ny ray voasolokon'ireo olon'ireo ary misy tovavy maromaro koa ampiasainy hitarihan'ny olona mitombona tokoa zany satria de reo hitantsika ireo ny tovavy ampiasainy ao ay tsy vendeuse araky ny fahafantarantsika azy akory zany reo fa hotesy mampirisika ny olona iroboka amin'ny findramam-bola marina mihitsy zany fa za zao no nahita fa tsy mivarotra ireo tovavy reo ao fa mijorojoro anaty magazay ao fotsiny efa nanontany an'le anankiray mihitsy aza hoe inona nataon'reto sasany retsy fa toa tsy miraharahany mpividy akory fa ilozany zareo miresaka fotsiny ay zany ka miandry zay olona mitady vola ary zareo vao mihetsika reo ange zany ny fitaovana entiny mandangolango ny olona isambobola ary ametraka antoka zay mihitsy kanefa rehefa azo ny antoka avy eo de any izy de tsy hita raharako fa de aleo ny very any ny volany ka tsy mifanentana ny vola azo akory ny antoka apetraka angamba pahatelo ny tena vidiny ny antoka fotsiny ny vola azo raha isy aza ny olona koa ange amin'izay de mbola miditra ihany ianao manao an'izany fa rehefa tena may ange tsy maintsy miditra foana aleo maty rahampitso toy izay maty androany hoe fitenenan'izay zay aloha ny fiainana raha teo ty mesarotra andro amanalina mampalahelo mihitsy zay olona tratrandry zareo ka ny vola tsy mahavita ninoninona kanefa ny tany ny trano lasa zay zany ny tena mampanankarena azy ioko gaga mantsy raha hoe tovavy kely ohatran'io no efa manana be toy ity kanefa
toa tsy nandova be akory. Mbola hitantsika teo ny fahavelomandramatoa be fa tsy nanana na inona kory izy fa de niasa tamindramatoa be azy. Vetivety teo anefa de io izy io lasa mpanefoefo io. Zay angeny nahatonga ilaza tamina hoe tsy maintsy nisy tamin'ireo fananandramatoa be no nahodinkodin'ity tovovavy ty ary mety ho avy amin'izay no antony nararotany ka namonony an'le ramatoa be de mangina eo ny amin'iny raharaha iny fa levina miaraka amin'ny ramatoa be sy ny trano ao. Diso anefa izy raha zay mifeverany tsy fantany angamba fa ny marina ane ka tsy mba maty e. Mihevitra nge izy fa alatra sy hafetsena no nahazahoan-dramatoa be an'ireo ka noho izany tokony tsy hisy arakaraka satria alatra nangalarina ka. Iny marina zany fa alatra sy hafetsena tokoa no nahazahoan-dramatoa be an'ireo Harena an'ireo saingy efa vita ara-panjakana avokoa. Zay aloha e. Fa ny tena zava-doza nataon'ity tovovavy ty koa ange de izy lindraka nandatsakain'olona. Ai. Ninona fitiavanao Harena tsy tokony hamono olona ianao e. Zay kosa aloha de marina. Fitiavaka Harena ve de hamonona olona? Amin'izay kosa de Harena maloto de mbola nampioseny raha indray. Izy aloha de tsy ho afabela amin'io fa tsy maintsy ibabiny nataony ihany. Miandry kely fotsiny sisa de ho feno ny profeta tanantsika de alefa hiakatra ny raharaha. Tsy androko ery. Sa tsy ekeko raha eto io raharaha io no tsaraina fa tsy maintsy any Antananarivo. Mety mihitsy zany ka. Fa mba andao aloha mba haka toromaso kely amin'izay rikato fa tena mbola lavitresaka anie zany ohatrentsika zany. Marina tokoa zany. Andao are. Sady mba hisolo akanjo kely koa fa efa mainty mihitsy reto akanjo anaovako reto ka. Tafandrimandry ianao Liza fa lasa. Tafandrimandry amin'ny atoandro be ty koa ianao e. Ka atao ahoana fa zao mba alina amintsikako. Lasa aloha fa rehefa avy eo zany nifankahita eo indray e. Mazavazava aloha ny amin'iny zay ro Liza fa any amin'ny ramatoa kely sisa ny tsara ho fantarina. Sa ahoana zay ianao e? Marina zany aloha saingy adinao fa sabotsy ange ny andro e. Misy alim-pandizana indray rariva. Ay tokoa moa. Ary tena tsy mety ihany zany programako zany raha zaniko. Ary amin'ny alim-pandizana zany no tokony ale. So de itony tena tony lolo fotsy ihany. Tapitra mahafantatra antsika daholo koa angery zareo rehetra any e. Raha za ianao tsy aleo mitahevitra fa. De hevitra iny nary ny atao e. Izay lalako manarery ty lazainao fa maneno sahona daholoko. De ahoana moa fa miandro fotoana malalaka indraiko. Ka tsy ho kivy eo le ry. Marina tsy hamofo ao izy mba lalana jerena fa zay lozanao manany any eo ka. Hamofo amin'inona indray. Ka hita fa zaniko. Raha za aloha teo amin'ny toerany tsy mba navelako mandehandeha toy izao ny vadiko e. Indrindra fa lehilahy no iarahana any. Ianao zany fa tsy izy e. Zay indray tsy mba mifampiahiahy zaniko. Ka ho lasan'ny olona matama raha izaniko. Tsy atao tsara amina ve fa anao soavaly tapako fe. Otri, za zany le zanao fa soavaly? Soavaly ara-baky teny nge zany fa mba fomba fitenenana fotsiny e. Ianao ty koa raha mba handray atendrony. Ka ianao ihany ane tsinona miteniteny foana eo e. Sady ina koa moa no idiranao lalina amin'izany e. Fiainako manokana zany trikady Io ndray ianao fa mitady asika. Mba resaka ngeny atsika e. Fandaninandro. De za zany ny ataonao fandaninandro eo. Ka raha mahasosotra anao le izy. So de hidivanao eto ka ho sahirana. Tsy ahita namana ohatra anao tsy nenge e. Betsaka ngeny ankizy niarana anao fifanana tamintsika tao e. Azonao atao tsara misafidy ray amin'ireo. Ka ianao nefa nahazatra ako. Sikasianao ihany nefa mifanambina hatramin'izay. Sady hafa ihany ange zany miara-miasa amin'ny olona tsara tare zany e. Sady tavy ny volony ka mandeha reny asa. Mbola manao ihany le kiady ty marina. Ka isianao ho manongo fotsiny. Marary ange zany e. Jereo raha tsy nivoafy mihitsy ny sandroko. Aleo ivoafy ihany no hitan'le lavitry ny afo ny kitaira izaniko. Satria nahoana? Satria mbola tsy misy le savan'ny sandroko sy hijery ny vozina akanjoko so misy lokomena. Fa hony tokoa e. Fa izy marina moa zany miaraka aminao tirikady Ianaoko izandray. Tsy mba hitako mantsy fa atao miresaka aminao daholo ny vehivavy rehetra. Ka zany efa lazaiko anao zany hoe mbola tsy misy fenao koa. Aiza koa tsy iseo fa afeniny matahotra ny any anina mantsy de asitrisitrika any eny kanefa mbola ho hitako ihany. De inona nataonao raha ohatra hitanao nefa? De ampafantariko azy ny fombanao ka hoe mpanadala vehivavy koa
izana ho ahy iny kady iny rehefa ty-panaovana tournée ohatran'izao. de say fotsiny ve no lazainao azy e so de mba tsy ampy e nahoana raha tantaraina koa hoe miara misakafo zahy miara mitsangatsangana sy ny sisa rehetrarehetra iny e say anao koa mba mitsisan'ireo tovovavy adalaiko za kosa ve de anaiko adalainao mba nihafahafa kokoa e dangenao e zao ingenao de fa adalaiko e tsy misy ilavanazy mihitsy ianao tika za zany aletoka ay moa adalainao zany nitondranao amin'ny tety tanàna ohatr'izao guys io ndray ianao aza manao an'io ka jerio ange raha tsy saika nandona fiaran'olona mihitsy sika tsy raharahako za nga no mitondra azy zay fanaranareo sy ny tompony eo rehefa voadony eo io iny ala fa tezitra be le tompony anao io fa mijanona io mihitsy aisarikady oy arto iza liza ajanony aloha e ajanony fa miantso atsika nge le olona le aizary zay olona eo e ao amin'io fiara mijanona io e mila miresaka amintsika izy ka nahoana ny tsy mivoaka ao fa isika indray no andrasany anantona azy eny asa nisakana atsika nge izy teo e de izy mijanona io adalana ny azy fa ando asika andeka oka aloha fa iny mivoaka iny le olona rikady a tsy tia ve le tovolam-piambina n'le trano ary izy zany le saika nyfandona tamintsika teo izy tokoa ty de anao inona ony le ty e asa oka aloha mba ho maily antsika satria tsy fantatra zay ao an-tsainy fa inona marina moa no tena tadiavinareo raha ngatia nga tsy hitanareo lalana mazavabe io sa kosa tsy manana fahazon-dalana mitondra fiara tohatra ny tena mivilavila fandeha matsika tsy fantatrareo moa fa vadin'olo manakajy ho etiko io de raha vodona teo io de ahoana de ahoana fa mifanaraka moko andray zany avinavim-bava n'le rangaty anga izy ty rangaty ho vitan'izany raha natratra olona teo de ahoana saza mifanadala rangaty fa aleo zay andeha mandany andro olona fotsiny nareo ho hitany lakety zany ary ho vidiny lalafo mihitsy zay vavanylazy zay izy zany olo zany rery a olona tsy mahalala ny fifamovozana agnamby reny e na koa mamo fa ohatra manao fanahinina fotsiny am'izay de mbola izy indray no mahay vavako zany ka no avelana andeha fotsiny zany angeny mahavoanareo e mbola ho azoko io fazataitra ianao e fiara efa hitako mivezivezy eto tanàna foana ange iny e ary elefa asaingana am'izay ary zato fiara fa mainka aka efa nomboka angamby zay le alim-pandizana very fotoana teo fotsiny aza matahotra ianao madea tsy maintsy tonga ara-potoana foanytsika tsy maintsy ianao ihany koa no manokatra ny alim-pandizana androanyka zay fanokafanany moa mampaninina loatra fa de mba tia andry ao le olona ovijeko atyko very fotsiny ety ndray fotoana efa mifolo alina ange zao riery eny ndray fa aza matahotra ianao e efa tena manao zay azo tatoa mihitsy na izany aza mitandrema ihany ka betsaka ange zao ny olona mako ny zazavatsy arivo e aza tsy mamoko jereo fa misy zavatra eo aloha io inona io tandreo way ay loza marina zay le efa miteny teo tena loza marina zao mifatratra ty amin'ny vody tany ny fiara ianao mihitsy koa ny tena tsy misy ilana azy zay ny avy e de tsy hainao ny ala taminy zao vao maika eo tarety fotsiny indray eo ianao fa lasaka zay fanarahanareo sy ramose amin'io fiara io tsy fantatra maika be afa leo andeha eo ianao tena lasa nandeha tongotra izy marina na riny eto de inona no ataoko ny fiara ty pepo be mihitsy tsy afaka mandeha tsony de tsy maintsy miandry eto zany mandramarain'ny andro zany aloha eo ihany fa ny anaovany nga lehibe azy zao no lozako tsy maintsy tonga any zao izy nandeha tongotra iny de tena tsy maintsy hitaraina amingarainy ihany de asa zay ho anaovany lozy ty sady tena mahasarotiny azy mihitsy mivady keliny iny way tia kosa misy fiaraka andeha ty no sakanako angafika hitondra sady am'izay mba mandray amin'ny madia ao aloha ao anatitra ny any amin'ny alim-pandizana mba tsy dehibe loatra ny adisoko am'izayko fa ny amin'ity fiara ty sisa no alamina tsara amin'ny ramose
tambatambazana fotsiny ranga madimba tsy ahasarotra ny raharaha milamina foana io ay madimo resaka aminy ho faly mantsy izy zao raha vao hoe ho raisina amin'ity fiarity eny an-dalana iniko aleo osaka amiko indry ary totsinijanona tena mba ho misokatra koa za marina dia minara-mibony fotsiny ny dona tany vody tany teto ty mafy loatra ngamba mifandeha an-jalazany fa jereo koa de frein be ary lava be mihitsy io ary eza le madama fa atao le sofera reny ny sakana antsika teo iny tsy maintsy mbola ho hitantsika ao aloha ao ihany izy zay mantsy angeny tsy nandraisako an'le karla iny teo mety anelongelona fotsiny raha tsy efa lasa nandray taxi hoe nahita fiara hafa tsy mbola nahita fiara aloha teo zay nitsofoka ny an-tranon'olona no asa mitombona ny eritreritra ao rikady misy olona mandeha rery aloha ry mino fa izy mihitsy angamby iny tsy lovo tsara nge io sa tsy izy iny izy mihitsy iny akanjo fitondra amin'ny alim-pandihizana mihitsy zao anaovan'izao jereo raha tsy mahanjelanjelatra ery izy zany tarafiny jiro ary efa zatra mandeha tongotra mihitsy nge izy zany matoa mahavita lalana lavitra be ohatra sao angamba ny kiraro avody tongotra aza tsy nalany akory fa ny akanjo lava fotsiny no ingainy za nge efa milaza aminao fa olona matanjaka ho ahy iny karazany garda de corps n'le zanaka vavitra matobe angamba tamin'ireny fotoana ireny ka hoana ho raisina zany io raisina tokoa moa zany tia angely ny tedavitsika dry ary nitsoaka nandositra na izy teo fa hoana fatany angambontsika teo zany tokoa angambe kanefa ho aizy eo iny ndao enjehana ento daholo ny fitaovana rehetra de lasitsika andao ainga ianary sao de lasa midi feo indray iny ka tsy tratratsony sady izy efa tompo tanàna ka mahalala ny elankelatrano andao aingany de tsy hita mihitsy ny nanjavonany teo ry liza kanefa nge de totsy mifanalavitra akory sika teo zaza de mbagagako efa vitantsika savao daholo nefa zay mety hoe lobolobo mety azahoana misitrika fa de tsy hita inona zany no atao andefa isika sa mbola hiala nenina rikady efa hafanenina ry liza ka mampiaiky volana mihitsy zany za aloha tsy tena mbola afa-po loatra mbola mety any hoany ihany fa tsy lasa lavitra izy ka hoana mbola hikariko ety any ve zany sika aleo aloha ilana nenina farandrikady fara toka tsy hita am'izay izy de lasa am'izay tsika ndao ndray arako tsy afeniko anao aloha fa za de tena efa kely finoana mihitsy mety efa tsy etsony iny de inona ary zany no atao ianao ka aleo sika mandefa tsy misy hevitra tsony zany any amin'ny alim-pandizana indray aloha ndao vonjena de ny alamaina tompo-pandevina alika aloha zany tsikako ka atao ahoana re ndao ary kanefa nge to mandre zavatra mikasokasika ihany azany inona ny eo fa ravikazo akopakopaky ny rivotra zany andao andefa lany andro eto fotsiny sika ka afapo anga nahoana ny tsy tadiavina ihany ay inona zany za le tadiavinareo afapo sahady anga zato izy feo an'le tovavy zany trikady aizany efa eto akaikinareo eto enareo nge tsy mitady tsara akory inona nefa ny eto akaikina eto to tsy misy afa-tsy ty azo kely midoroboko ty eto tadiavo afa ianareo ve tsy asy inona ny dikan'izao rikady mbola tsy nahita zavatra toy izao mihitsy ane zany mbola tsy nahita ianao madama kely raha izany foana de aza malahely fa ahita ianao an'io angamo ianareo manantena n'io afa-be leo itsony efa eto an-tanako ange ianareo zao ahoana rikady tsy mahalala tokoa mantsy ianareo ka mitsaba ifakahita sika androany fa ela mitoratorana loatra mantsy nareo reto ka na vo masinanga-dra za nge ny tompon'ny alina sao tsy fantatrareo ifakalala kely sika androany matadizy nareo fa ataoko sovaly aingany kiady kiady ahoana aingana hery maizina nampiasana io vehivavy io ry liza ka noho izany tsy maintsy toherintsika ary to miziroziry reto mandadiza aingana manginy ianao ry liza aleo ataony zay ataony fa miandro koa sika aikio mba mianatry ny mafy loa
mba miseho anohitra ny teniko ho avy aminareo araha rehefa miseho mafilonareo iny fana voalohany iny zany zavatra mifafety amiko zany trikady marina to afafy izy zany fa maninona ianao e nisy to vovovovo zavatra mifafy taty amiko tatyany zany ve ary kiady mangididy daholo zany tenako zany ka tsy afaka manoatra anao ako tsy tantoko tsony mila lasa dalay izy zany kiady malailay ny tenako rehetra izany e mbola izany mbola ho avokoa azany faharora mbola miziriziry eo nareo mandadiza ho andao andady rikiady marina ambany za fa tena mila rotry ny hidihidy marina za oka aza ohatrorina tsony olona izy oka zay ka tsy mety anefa mangididy fa hoe aza ohatrorina taty ny tananao sady efa manomboka votovoto be daholo ange izy zany oka zay ho any fihoatranao anio ka tenao oka zay ary andao andefa mbola iza nefa e mitady ho izy nareo anio nahoana no mitady anao taridositra sahady ifankahitsika ifankahity andro ahany ihany koa ange ny andro e andoro liza avoty ny aina aloha avonjea ho aloha e mangididy daholo ange ho any tenako e kiady avonjea ho ianao koa andao aingana hialy eto fa any anaty fiara ianao tsabony e andao rano ny ainaka tehanao aminy eo nahoana ny tsy mitady aiah e tena saika zavadozy indray mandeha indrikady efa saika romitra mihitsy ange za teo iny tena anjakany herinmaizina tokoa ivevaka herinmaizina ny herinmaizina eo ihany liza fa ny efa za-tany izy ka mora tamin'ny fotsiny namitaka atsika tamin'ny zavatra tsy misy dikany iny tsy misy dikany ho ianao satria tsy ianao mantsy no voto eo tahaka hainao no miteny za koa angery liza mba voe saingy tsy de tena vomafy toanao kosa aloha e fa hoana tokoa aloha ny tena tsy navoanao teo e sa za ve ny tena sahan'ireo demony tsy nisy demony zany tamin'indry liza afetsena no nampiasainy tamintsika afetsena hony zany e tsy mahazava amiko mihitsy ange ty raharaha ty zany zaho ary ka enoy tsara e alefa so re nandositra antsika aloha izy raha vao nahita an'le jiro afetsena fotsiny iny satria nahoana rikady satria hitarihany anao anaraka azy e tsy ahavita ninoninona mantsy izy raha teo akazavana be teo dia nataony izay hitarihana antsika hitsofoka tany anatin'le alana kony sy ny lety sy tany fantany tsara mantsy fa tsy dia nahazatra antsika ireny ka afaka nampiseho ny fahaizany tsara izy ao dia inona nefa le hoe fahaiza manony inona zao natonga ireny zavatra malailay be tamin'ny tenako ireny reny ve aminao tsy asa maiziny tsy iriliza fampitahorana fotsiny zany hoe hery maizina nanany zany fa ny tena marina dia afetsen'ny sainy ny tena nampiasainy mbola tsy azoko rerikady fampitahorana fotsiny ho azy zany hoe manao fanafody mahery zany izy dia matahotra azy daholo ny olona ary zay no ararotiny anaovana zavatra mifanitsy amin'iny ka dia miaiky tokoa ny olona rehetra fa miasa ny hery maizina ao aminy omeko ohatra ianao zao tamin'le nahazo antsika teo iny Mihainoa avy ianao e la zao rehefa mihaino anao tamin'iny zao dia tsy nampoizitsika akory izay toerana nisy azy neto ny afina teo akaikitsika teo ihany izy fa noho ny tsy fahafantarantsika izay toerana ty dia varena teo fotsiny sika na andreny feony fa tsy nahita azy akory ka le zavatra nampangididy aka mbola fetsena ihany koa zany iny aminao iny indray dia zavatra tena tsotra misy karazan-kazo maniry zay amin'tony amorontsiraka tony misy volombolony ny tahony sy ny raviny ho azy io ka iny volombolony iny ny tena mahalailay tokoa hitanao angamba ireny lay amin'ny vatany bambo reny sahala amin'ireny izy kikisan'ny olona ary izy ireny dia ataony anaty tahona bararata kely ary tsofiny avy eo ka zay tratran'iny ny hoditry ny olombelona dia mangidihidy tsy laitra mihitsy zay ny zavatra iny ka nahoana renao ny tsy vo ihany tamin'iny saingy kely le izy ny antony dia matevina be ny akanjo nanaovaka ka tsy tanteraka firy eo lay madinika kely fa zay sendra miseho ihany ny vo ohatra hoe ny tanako ny tendako fa ny ianao akanjo manifoka avy etrany dia tsatotsatoka ireo lay madinika sady ny tananao efa feno koa mbola vo maika ny oatra ny vatanao dia nanjaka tokoa ny hidihidy
Zay vao mazava amiko. Zay le izy. De saika nataony soavaly tamin'ny tsinitsinina teo zany tsika. Ka zay indrindra nkeny nandrarako anao fa ianao efa saikela avo lefina mihitsy tamin'iniko. Lalina tokoa ny afetseny ka soa ihany fa teo ianao rikady a. Saika loza ny nahazo a. Tena marikiriko mariny. Ka ahoana amin'izay ary zao samy fanehatra amin'indray ianao sa mbola matahotra ny herin'ny maizina? Raha zany no izy mety tsy misy dikany ihany koa ny zany notehirizana andreo vorona sy biby maro tao anatin'le efitra retariny. Mety ho karazana fampitahorana olona daholo angerendry izy. Pepony amin'io angambo ireo ankizivavy ireo dia matahotra ary manaraka ny sitrapony fotsiny na dia tsy mety akory aza ny ataony. Dia toy izany avokoa ny olona rehetra eto tanàna. Oka fa mazava amin'izay rikady a. Sa amin'izay a tena safa andaontsika ifanandrina aminy amin'izay. Zay vao taitra ny ampopondra matoa. Taitra tokoa ka. Satria na izay nalasa dala tamin'ny didy izay ihany aza dia efa tsy hametrahako azy moramora. Ndray arako. Kanefa mitandrema ihany so tratra ny tampoka tsy mahalehilahy toy indray mandeha iny a. Afetsena tsy naha-pôlisy mantsy reny. Dia ahoana amin'izay ary zao aleo ianao indray no anontaniana amin'ny programa fa ianao mantsy efa vonona ihaniko. Raha ny tiako aloha dia hitady an'ilay ramatoa iny mihitsy. Mbola manana trosa tokony ho efaina aminy mantsy a. Saingy ianao moa mbola manana fandaram-potoana amin'ilay fisavana an'ilay trano ary ka izay zao no mampisalasala. Azo ajanona nge ny fandehanana any aloha fa raha izay no tianao aleo any avy hatrany ary no ale. Izay mihitsy aloha no tiako Ka andao ary fa aoka sika tsy hangataka-andro tsony Way, saika dingo tokoa rikady a. Fa misy inona? Niantso anao teo anie reto varotra lamaody ary tamin'ny anao ilay tany amin'ny tosy. Dia ahoana hono ry izy? Mandalovano hono ianao ka. Misy kiraro modely vaovao indray hono tonga amin'zareo ao. Vao maika tsara. Mba niantso ihany kala ratsy iny noho ny farany. Zay indray ianao sy ny fitiavam-behivavinao. Tsy dia hoe fitiavam-behivavy loatra le izy ry Liza. Tena zava-dehibe mihitsy izay niantsony azy zay satria mety ahavitatsika zava-dehibe. Zava-dehibe? Zava-dehibe toy inona koa rikady a? Andao andefa hany mahita azy ndao. Ka tonga aritsika ty rikady dia inona zany ny atao? Zao mijanona ihany aloha ianao ato anaty fiara. Aleo zany ho any ka rehefa avitra kely ange no angalako an'le voly Manimitory marika kiady. Ny dikany angamba dia hoe tonga dia lasa. Ka tonga dia lasa zany saoka. Dry, fa hono zao rangaty tadiavinareo atao inona ny tonga dia entinareo anterisetra toy izao fotsiny ajanony aka fa ratsy zany. Aza taitra aloha ianao raha matoa kely tsy hanao ninona anao akory izay fa hanavitra anao aza. Hanavitra ahoana Hanavitra nareo ka nahoana no entinareo apitaka toy izao fa tsy mba naka ny hevitra akory nareo. Tsy manaiky an'izany iantsoantso eto ambaravarakely eto raha mbola tsy hajanonareo ihany ty fiara ty. Dia tsy menatra akory ve ianao hoe tovovavy tsara tare ohatran'izao ny vazavaza hoe vonjeo eo ambaravarakely Tsy misy ilanina azy ajanony aho Zao are tsy maninona fa ajanonay ianao saingy any amin'ny pôlisy koa sika avy eo fanazava fa maninona moa no hoe any amin'ny pôlisy manao gisala mangala ketsy reto ka izy mangalatra indray no avava sa anaovanareo akeriny indray ve no entinareo any amin'ny pôlisy. Tsotra ihany ny teniko aminao manarahanay mora fotsiny raha tsy tianao hitatra ty raharaha ty. Fa ahoana kosa aloha zao tsy mety ange zao ataonareo azao Eny fantatro fa tsy mety le izy kanefa ny fitiavanay anao manokana ange no natonga anay anao toy izao ilana tsiny aminao aloha zany. Ka inona nefa ny tena tianareo atao Tsotra tiako raha mifampiresaka tsara aminay ianao fa tsy manao ohatran'izao ary atoroyanay mazava zay fomba tokony ataonay ka ahafahanay miona amin'ilay patron anareo. Fa ahoana ary iza tokoa moa nareo reto fantatro ihany ny aminay fa so na manao fotsiny izay ka oka ianao mba tsy atahotra na isalasalany aminay. Malahelo anefa milaza aminareo fa tsy afaka nilazanao vinanao vina
satria raha vao tapitra voalazako anareo izany dia ho vita tanteraka ny amiko. Satria nahoana? Satria tsy maintsy ho fantatra io vehivavy io fa izany nanoranareo ny tsy ambaratelo dia ho aviny na mandrehetra napitra ny haiko e. Mbola mamy eny miainy e. Zara teo mbola tsy teo faty. Aza matahotra ho ianao fa raha toa misy zany a dia mbola eto izay hiaro anao. Tsy ho faty zany ianao. Tsy afaka niaro azany nareo e. Ery hafa mihitsy ange no avy eo anapitra ny haiko e. Anga hitanareo akory. Toky anefa no meko anao raha matokely fa tsy hisy zany a. Olona mivavaka izahay ka tsy laitra n'izany zavatra lazainao zany. Tsy mino an'izany e. Maro ihany ange izay nilaza hoe mivavaka izay kanefa matiny ihany e. Tsy ho fatin'izany ho ianao. Sahako ihanianana aminao mihitsy zany. Ary raha toka mbola tsy voasaka anay a araka ny hevitrao vonina mihitsy azy izay hiara-maty aminao. Nareo ny voniko faty aniko. Zaho mbola tsy teo faty izany. Tena voapepin'le raha matohatra any amin'ny tsy nay maitiny mihitsy reto ka mila fomba hafa ampitenenana azy raha izany. Sady ajanony amin'izay io fiara io ka dia andao atery fa sao dia hiara-maty aminareo ato a. Tsy maintsy hitady anao nga moa izy zao. Ka tsy izany eny hitady ava le hery ao aminy e. Tsy mazava aminao ve izany teniko izany e. Zao ary no izy hoentinay any aminay ianao a. Dia tazoninay any ianao dia ho hitantsika eo izay ataony raha mahery tokoa izany heriny izany. Tsy maintsy ho avy eo izy dia eo no ionanay aminy. Raha toa moa ka tsy tonga eo izy hatramin'ny 3 andro a dia tsy sahy iona aminay izy zany. Ka hoana manaiky ianao? Ka inona tsoa moa izany ny azoko atao eo e. Efa terenareo fotsiny ange za io e. Fa tsy araka ny sitrapoko tsony. Aza matahotra ho ahy ianao fa tsy hisy zany ary tsy hisy mandrakizay. Asa engany. Tapitra ihany zao ny herinandro ry Melisa kanefa tsy misy ihany le hery miafina hoe hamono anao. Ary izay koa nefa dia zao mbola hitanao mijoalajoaly zao. Tsy nisy na iray aza na rary na narikoditra kely akory. Ka hoana miaiky ianao fa tsy samy hiditra eto aminay le hery maizina amin'ny patron-nareo ô. Fa nahoana ianao tsy miteny Gaganao asa minina amin'ny ora matoa ioko. Za nefa dia mbola tsy sazatra mamerina aminao fa izay rehetra nanao ratsy anio ange ka tsy nisy afa-bela mihitsy e. Ka nahoana ary zao tsy nisy akory Tsy maintsy mbola isy e. Ny azy ange ataony sampalala mainandro e. Ka raha tsy azony androany tsy maintsy azony foana rapitso. Efa tena voapepony loatra nareo ka zany mahatonga anareo hiteny an'izany. Kanefa zao fotsiny nolazaiko anao ry Melisa hiaraka aminay ianao dia ho hitanao eo tokoa ny herinay. Herinareo? Fa iza marina nareo reto e. Mbala zao moa mba mora inoko izay hery ao aminareo e. Zao fotsiny no izy ambara ho anay izay lalana miditra ao amin'ny tranon'io vehivavy io na izay fomba fifandraisan'ny zareo ao dia anjaranay sisa. Ao ary fa atoroko anareo ny fombafomba rehetra e. Kanefa za tsy afaka hiaraka aminareo any Tsy maninona ianao na tsy handeha ary fa izay fotsiny no nangatanay aminao. Tsy aleondry ve eky mandeha mba hitandrimy vantany koa ange faravany io asa ratsin'le patron anareo io e. Manaiky ary e. Saingy dia matoka anareo nefa fa tsy hisy voakasika amin'izany mihitsy ny haiko. Tsy misy indri izany ry Melisa. Manana finoana fotsiny tsy maintsy ravy io e. Ary mba anana fahalalany daholo amin'izay ireo ankizy namandrireo. Eny ary ka ino tsara rehefa olazaiko anareo marina rehetra e. Tantarao ary tonga eto mbavady amin'izay ary tsika zao ka samy mimona tsara amin'izay iny za mandeha mialoha fa nareo manaraka fotsiny. Ary raha sanatria misy zavatra hafahafa tsy maintsy manome toromarika anareo ihany iny rerikady lasa ary Tandremo tsara nefa ny afatro andao rikady mahirezaka ry Melisa. Mana raha mora fotsiny ndry tandrema tsara nareo fa misy olona io aloha io Zay ary nefa nilazaiko anareo. Andao aky fa zabe aya apetratsika eo tanàn'Andriamanitra sao dia antsika zao. An'Andriamanitra? Dry to gaga ndry gaga satria tsy azo tenena ato amin'ity trano ity ange hono izany fa izay samy laza n'izany ato dia tsy maintsy ho faty eo eo e. Andao aloha fa mbola hiresaka betsaka momba an'izany tsika ny hariana any. Andao aloha mpinikady fa toa miady reriny izy izany
mahay karaza-piadiana tony karate mondry na ny afa-po mahay aka tsara loatra afaka fanampy tsara zany tsika sindrera misy ny sarotra kanefa raha miaona amin'ny vehivavy eo angesika ka tsy isy fotoana ampiasana an'izany akory fa vavandray mandeha ihany dia mahatorana atsika andao aky fa vita eo zany tsika koa anie mba manana vava ampyanoerana azy avy tany maza miteny tsononareo fa misy olona nge zany sao dia mba fantatry melisa aloha hoe feo an'le vehivavy e zany mety ho izy tokoa angamba fa tsy dia henoko tsara aza mangovitra indri mimana tsara fotsiny fa hiatrika ady tia ny varavarana makao aminy eny ary andao tonga dia hiditra re manisa telo tonga dia miara-miditra sika isa roa telo oy fa ahoana zao e tsy mahalala fomba disy mahalala fomba loatra aza angamba satria tonga manajana aty an-tranonao ay mbola inareo indray zay tokoa raha matoa mbola manana trosa tokony hoe faina aminao mantsy zahay dia tonga fa inona mihitsy ny tena tadiavinareo reto hoe ianao ny tadiavinay za sy renao anga zany hoe tonga andony trosanao zany zay ka atoloro ny tanana fa miandry anao ny any amponjy efa ela loatra izay nanambakanao vahoaka zay ka mitaky ny fanana ny olon-drehetra olon-drehetra ny olon-drehetra fa olon-drehetra iza daholo zany reo olon-drehetra nangalaranao voly zay mitaky koa kehitriny reo raha n'olona maro efa nalatsakao indrindra fa ny andra matoa be fa rehetra ve adaly aiza daholo no afantarako an'izany rehetra lazainareo zany nefa kanefa dia tsy maintsy fantatrao izy androany mandidy anareo fotsiny hivoaky ny tranoko miaraka amin'ny vava sao dia ataoko mitondra faisaneto tianareo zay voagaga tsy raha matoa kely kanto tonga ny fotoana kehitriny ka tsy maintsy baribareto ny marina efa hitanay daholo angeny tsy ambaratelo rehetra tsy ambaratelo mpamadika indriry melisa hoitandry kely zany anio mifona re amadeo mifona ninny tsy fidiny ange tsy ravina aza mpiororonao tsony izy ry kanto zahay atrehana fa azany tsy manatsiny nataonao toy izao ny 7 andro ny an'ny mpangalatra raha matoa fa ny andro ray kosa ny tompony ka atoloro ny tananao asiana vakana fa aza mandany andro anay eto ianao ka ay mihitsy melisa efa eto ampelantananay daholo anie zao miporofo rehetra manambara fa ianao le mpisy loko malaza teto amin'ity tanàny ity fa nampin'izany koa raha matoa ty dia ianao ny nandorony tranony raha matoa be sy namela azo mainy ny afo tao ianao ihany koa ny naka ny fananany rehetra ka nanodiny zano anao azotsika porofonana zany satria mbola ao avokoa ny eto tantaratasy rehetra momba an'izany ka ahoany miaiky ny eloka vitanao ianao sa mbola ilana porofo tsy misy mariny zany mpamendrikendriky nareo mbola tsy vitan'izany ange raha matoa kely kanto fa mbola porofo lehibe mitohaka amin'ny tenda ny fampiasanao an'ireo tovavy ireo ka ataonao jono ho an'izay tsy mahalaly ny fampanjana mbola amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'izany manginy fotsiny ka hoana mbola tsy hiaiky ihany ve anao sa mitady fomba hafa ampanaiky anao tsy azonareo amin'izany aho velominareo aleoko maity zay gadra tara loatra fa kinga no ianao ny zay sady mailo lavitra koa indregny tsy nampoisoko ty mitsipazany kala raha tsy tiany ty rotsy vitiary dia nifatotra tongotra matanana zay avo tena tsy ho afaka tsono zany ko ary mba aiza daholo koa moa reo mpiambina rehetra ny tsy misy miseho eto aleo loranga hialaninina ihany mpiambina ainganareo aza dia mandrera tena re raha matokanto efa lasa nanavitra ny any avokoa ange mpiasanao tanteraka teto andrano le fitenenana hoe kapoy ny mpiandry fa andositra avokoa ny ondry ka avianao mitazana eto ambaravarankely eto fa ireny mitanjozotra mivoaka reny daholo ry zareo ilety very amarina tena mivaly tamiko ny nataoko ifonako daholo ny raha tsy vitako reto izay rehetra vitako rehetra tratra ianao ankehitriny ka mahay mifona marina kanefa mba ataovy eo amin'ny toeranao ary reo olona nambakainao hatramin'izay mifony momba afaka ny fona taminao sy ny angavy ianao akory ve izy ireny fa dia faly fotsiny ianao ny lomano sy ny faly tamin'ny arenin'olona aiza kosa moa kanefa ve mba fantatrao raha matoa kely fa sady arena maloto io lomanosanao io Nihoson-drà indrisy rere olona fa tsy nitsapany farany tokoa hay moa ka misy fiafarany ihany izy ty
tsy nampoiziko fa nataoko hoe haharitra mandrak'izay izy tiako io. Misy farany tokoa raha matoa kely satria Harena maloto sady Nihoson-drà. Azo tamin'ny fomba maloto tsy mendrika izy reto no mbola Nihoson-drà. Sa anao nandatsatra ny tompony mba azahoana azy. Ok'izay e. Ka diso ve izay rehetrareto raha sa ilaza aminao hoe nitody aminao zao raha matoa kely kanto ny valiny lomanosanao tao anatin'ilay Harena maloto sady Nihoson-drà. Ny farana teo Harena Nihoson-drà, tantara mitohy nosoratany Jery Mihainoa. Mpilalao Niony, Daniela, Sophie, Alain, Ony Mamy. teknisianina Ery John raha nimy Arvelo, mpanatotosa Niony Ramana Misata.